intiao ranjakavola no fahanan'andriamanitra tamin'ilay orona ny taratasy na mahanany amin'ny Ezekely ahitona ny tenin'io an'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana Jolay nanangana-tsika Ezekely manolohevitra hoe matory mbola makatsika ihany vetra amin'izao inalohevitsika Ezekely manaiky fahaolombelony tompony irany manaiky fahaolombelony tompony irany. Ny filazantsara araka n'izao natoka 7 no azo raisina oivo ny pericule namaky n'izay Ezekely atoko faharoa sika ary mamaky ny taratasiny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina ity zao natoka 7 ty no azo lerina oivo entina izarana zany afatran'Andriamanitra zany nefa koa tsisy manontolo ny fahelina ka hatramin'ny fahasivy 20 kory andiny romonja amireoindray no singanina hoe tsika mandray zany afatsy mitolo zany andiny fa raika 20 hoe zaho tsy ho eto am'izao tontolo zao tsy hoe Jesosy fa izy reto mbola ho eto am'izao tontolo zao tehirizo amin'ny anaranao reo azaho tsy mangataka aminao mba hanaisotra azy eto am'izao tontolo zao ndeny fa 10 fa mba iaro azy amin'ny ratsy io tenina mahanany tompo ahy io na resy lahatrany ary asaiko miteny aminareo hoe tena efa nomeny Jesosy anareo tamin'ny alalanay ny teniny zao natoka 7 makitsika efa nomeko azy ny teninao i Jesosy tsy anareo tsony zany na itondreny Ezekely hoe mandehana ho aminy mitenena na endry na tsy hainy fa olona maditra izy tsy anareo zany olona maditra zany fa olo efa mpiaino ny tenin'Andriamanitra efa tia ny tenin'Andriamanitra ianareo a dia zao nareo hitako zao aty amiko tolo ny mason'izy rehetra miaino zany tenin'Andriamanitra fa tsy hoe hitoro-teny aho dia ny sasany milalao telefôna ny sasany mbola nanao allo tsisy manao zaka dia mifantoka iaino ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tsy maditra na izany tsy zany aza dia nangatany tamin'ny tompo tahaka nangatany apôstôly Paoly tamin'ny kristiana tany Efesosy dia hoe mba ho eo mehoahy ny fahasakina hitoro ny tenin'Andriamanitra satria tena misy fahasahina ilaina vo afaka hitoro zany nareo aho amin'izao hoe izaho tsy ho aty amin'izao tontolo zao intsony fa izy ireo no aty amin'izao tontolo zao le zao tontolo zao lazainy Jesosy eto zany tena ity tontolo misy atsika ty sady anondroana le cosmos le tany mamonina misy atsika fa rehefa hiteniny andiny fa 5 izy aveo hoe zaho tsy mangataka aminao hiala am'izao tontolo zao fa mba hiala azy amin'ny ratsy dia le zao tontolo zao misy ratsy eto ary Jesosy miteny an'izany aty am'izao tontolo zao no ahitana reo fahoriana dia zany parena afatra zany no angatako fahasahina amin'ny tompo mba ampianatra anareo anafatra anareo hoe Jesosy tsy eto amin'izao tontolo zao intsony hita maso zany ilazain'io a so misy andiso ny fampianarana soratra masina hay hoe Jesosy tsy eto mihitsy haisika zany ny laozany eto tsaroanareo teny Jesosy a zao natoka 7 tsy ameranareo teny fotsiny fa tsy mamatatra koa tsy amelanareo ho kambotsy aho tsy hoe lasy Jesosy Kristy dia rehefa teto izy nampianatra miantso na minaraka azy sika dia lasy dia navelantekilesy tsy izy hita maso ny tsy hitatsika ary fampianarana momba ny trinité masina dia hoe tamin'ny endriky ny fanahy masina mitoetra amintsika mandrakizay zao natoko fa 10 ny fanahy ny famariny zay mitoetra ao anatinareo mandrakizay lasa ao anatin'ny ny tompo amin'ny alala ny fanahy vatany tsy hitatsika fa izy ao anatitsika dia miaraka amintsika na aiza na aiza
anamarina ny teniny indro za momba anareo mandrakariva ny hoe momba zany eto de hoe ao anatinareo ao miaraka aminareo ao mandrakariva ao tsy eto mizao zao izy mihita maso ka azo atonina azo ifampiresahana tahaka nataony mpianatra fahaizany dia manontany dia hoe ona tombo roviny zany ho tombo matetika petratra borobory tamin'ny heriny tsy afaka nanao zany amin'ny jesosy mivantana tso sika fa mihoatra lavitra no zany aza afaka miresaka tsara ny fanamasina sika tompo ampianarana ny tenina dia tena mampianatra ny fanamasina amin'izay tian'andriamanitra olazaina amin'izay tiany anitsinatsika tiany ampaherezana atsika mba hahafatsika hitsoro ovakombelon'ny tompo amin'izay anirany atsika ty tontolo misy atsika ity zaho tsy eto am'izao tontolo zao tsony zay hoy jesosy fa izy raiky hoe eo am'izao tontolo zao raha io tehirizo ireo amin'ny anaranao io no everiko ho fahatra ifaharana ifikirana so misy milaza azo matanjaka be zay le toroteriko tamin'ny heriny zay efa fananay diso taolo tompo zay efa nomeny ny fanamasina zay manao ten'andriamanitra mpiaratananay no problème fa mianara ianao maneke ianao amila an'andriamanitra ianao anino voambolana voalazayko teo tsy manaraka ianareo tehirizo ny tompo ianareo manoloana an'izay zava-mitranga ety raha eo tehirizo eo amin'ny anaranao ary andraikitra raisin'andriamanitra mino zany tsy mahary teny sika na de hitahiry ny filotsika azy araka anazany joda azy andiny fahatelo hoe raha nisy nateny aho ijoda namoratra ho anareo malala de mba ilazako aminareo iangabiko anareo angatahako aminareo mba iarova anareo ny finonareo zay nomena ny olona masina zay mahakamintsy joda andiny fahatelo na de miteny zany azy joda hoe sika zany mba hiaro ny filotsika de mba jereo ny zava-mitranga silena anao isanandro raha fiteninareo le mpiteniteny reny de hoe soyons réaliste ade midoboka atsy midoboka ro ianao namangenjanako tao amin'ny hôpitaly any ray makizay zay tao anatin'ny fahasahiranana ara-pahasalamana amintsy zanako io raha mavaka ho azy zay a de misatresaka mivatiny eo a de efa nahazo hoe le zanako tao amin'ny hôpitaly a de ody zay a de hoe le zanako lahy de vatiny raha matoa hôpitaly zany miaravavaka amitsiketo izy hoe rehefa kelikely montsy fa amin'ny jimy zao ata amin'ny jimy sasany le am-piangonana de amonjy fiara-mivavaka ny am-piangonanao vatiny zany manalo amin'ny hôpitaly izy a de oa tsy am-piangonana mivavaka traduction pratique an'izany zany fantatry sy ekeko ary mavesa-tramotry marary mivadika tsy vitako nefa ny miaro an'io tsy vitako ny manasitrana an'io ahoay zany ho any amin'ny tompo aho zay ntika ny fihetsika de raka tsy am-piangonana izy nanotaniko ny tokony andraikitra tato hoe ao veraniny satria izy nazo tamiko tany hôpitaly de mba manontany pour confirmer eo izy ao io izy miaraka mivavaka aminay io manana zany réaction zany azona izy atena zany teny gasoko zany manana zany réaction zany rehefa miady rehefa miady sy zava-tsarotra aza miady re amakaiza akaniza mo zaho sika manjay tompo ao aminao zay manana teny fiaina mandrakzay makanesa ny tompo manasofo manatinao ny tompo tsy mba ho laviky mihitsy izy araha natiny zava-tsarotra tahaka zany amariny tompo aminao fa andriamantsika de andriamanitra morazo amin'ny fahoriana de aseho mihitsy zany ary antanio ny mpanompon'andriamanitra zanako nvangily tao amin'hôpitaly eo tena naseho ny tompo zany morazo indrindra ny fahoriana ny tompo tena mpaherezi ny tompo a izy mivady sy lakonany
efa resaky zay vo niditra eo hoe manao ny zanako any efa tsara izy fa mila manao repo somary mianatra kely mitikalina zany tsika amaolombelona am'izany hoe mangataka ny tompo mba iaro atsika zany aza miseho afabe koa hoe satria efa sitranao efa nisotrany tompo ao efa nangataka tamin'ny tompo anasizaniny a vita mivoakanao hôpitaly defa nani ohatrany reny vehivavy afiteraka reny sosotra amreny vo herinandro izy mivoaka hôpitaly vo niteraka de ve iny izy mivitsika tsy mivita ianao anaka tsy hoantitra ianao io mitandreny ianao tena mibe toky zany mihitsy aza miseho matanjaka ohatrany tanamody repo Jesu Kristy aza nanao repo de no vita matanjaka anao Jesu Kristy izy reto mety amin'izao tontolo zao i Jesu mahaza miaina zany mahazanak'Andriamanitra mahakristiana nefa miankina amin'Andriamanitra zany ianao fa tsy mandeha raha eo tehirisy reo amin'ny anaranao hoy Jesu de matoky fa zay mitoraka aminy zay miaraka aminy zay mangataka zany fiarovana fitehirizany zany de abrazo vert tena raisy ny tompo ianao ary tena finaritra renao am'izany fitantaran'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany tantara kely nataoko any anaty boky fianarana toteny any nakataka tamin'ny tompo le zanak'Andriamanitra ty tompo tantanao de tolotry ny tompo ny tanany de mitantany tsy nangatany de mandeha izy de hitany tsara izy mandeha eo izy de dia ny tompo de izy manaraka avy eo izy zany de manaraka ny tompo fa tsy eo alohany akory ianao fa ianao aoriny zay le mpiandro io vakiny zao natoko fafolo zaho mialoha azy hoy Jesu de iny de mitantana de hitany any dia ny tompo dia tolotry ny tompo de izy koa mandeha aorinany ao kelikely mandeha amin'ny lalana trotromin'ny tompo izy ty vizany zany ingenao eo tsy matanjaka be koa ianao io de titany de trotromin'ny tompo ianao de mandeha tejery izy ao am'le fasikana leny ao le lalana leny ao ary to de ty tongotra rosy izy araka izy amin'ny tompo de very fa lasa Jesu fa izy rery dia tongotra izy rery mandeha io dia tongotra izy io aviaza izy efa trotromin'ny tompo tsy dia tongotra tsika ao tany ao efa dia tanan'ny tompo izy zany atao tompo aminao tsy mitrasinao tsy mitantaranao zava-dehibe anytantarany fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao hoe natao tompo an'izao zahay natao tompo an'izao zahay tantarany fitantanany ny fiainanao zany ny zava-dehibe zany no mareniko sy nahitsiko tao anatin'ny tantarany sekolelah de hoe misy zavatra no hoe ianina nanao zao de ahitsiko ny tompona mpanao-dranona zao de tianao nanao zany fa ny tompo miasa ivo ny fankalazany tsy miresaky io de tafidro ao anatin'izany fampianarana sekolelah de hoe tsy isika tsy mpampianatra tsy mpitandrina zay tandrina tamin'izany vaninandro zany na zahay ankehitriny natoy zao ny sekolelah ty fa izy lay Andriamanitra tahiry azy nandrisy ny 5 taona azanao karaha zay fa niasa Andriamanitra de raha saina manao testa kely zany ny olona zany zao izy atao nefa atao sekolelah de anangatana nataony zay efa atao zay efa atao satria nangaly tao ny kamaron'ny olona fa tsy mba hoe tany amin'ny fiangonana avy izy nole kely de rehefa lehibe izy fa tonga taty renitsy fa zaza tsy nandaly nataiza nataiza fantatrao ny tantara za zany le zaza tsy nandaly sekolelah de nataiza nataiza vomafy raha mbasaina amin'ny tantara ny fiainana sekolelah adiko zany zao a de tsy manana efa 20 taona vo niditra fiangonana aby hiditra katekomena ny tonga tany am-piangonana fa tsy nandalo zay sekolelah zany mihitsy tao fiangonana fa isorako an'Andriamanitra no ny fitehirizany no ny antsoany ka anaovana zany asany zany
dia afaka mijoro ovavombelo ny tompo amin'izay iraka mpanaoviny tompo atehirizy ireo amin'ny anananao dia rehefa manana ny tompo mitahiry antsika sika matoko fa tsy adin'andriamanitsika eny am'izao tontolo zao dia misy tapa-kevitra hafa ary zany mahatonga ananay andiva 10 za tsy mangataka aminao raha io ny ampiala azy eto amin'izao tontolo zao zany ny fahotana ny fiangonana zany ny fahotana kristianina rehefa tonga kristianina izy na mitena ho an'ny tompo izy dia tsy eto amin'izao tontolo zao tsony ialany ny olona ialany ny fiankavia ialany ny mpiaramonina aminy adia izy reny ny olon'olona asa aizy io mipetraka nanao trano eny amiabakabaka eny ino amizy atsyeto amin'izao tontolo zao zany a raha lazaiko taminareo tamin'ny heriny hoe l'évangile contextualisé meditra mitsofoka anatin'ny fiarahamonina misy antsika io ny tompo a dia velona anatin'io firenena misy antsika io misy fifilazantsara dia iny miainatsika ao ny firenena misy antsika io fa tsy hoe satria tonga kristiana isika andalo samy namana tany olona mpiaramanao baolina olona mpiaramihira olona mpiaraka nanao domy dia nano tena ho an'ny tompo fena vidao fanena am'le namana reny anao tsisy resaka tsony fananiny toy izy le namanao fananiny teny fa tsy mijany izy mioazy ny anjara tomanin'olo izy azy io dia tsy omeny fa menatra izy anokatran'olo nikiry teny zany taminareo tsy mamenatra zany mampono zazy zany renjazy ianao ko tadiavinao izy any anokatran'olo dia anao zany tsy mampono tsy manokatran'olo adanao any tsy hoe tonga le zaza teny mpifofoka be tamin'ireny tomany izy anena io nenitra anao nevaraka ny navakara le zazy eto amin'izao tontolo zao isika tsy nangataka jesosy ny any sorana antsika eto amin'izao tontolo zao fa mba iarovana antsika amin'ny ratsy hialantsika amin'ny fanoratsy io kosa dia devoir chrétien éternel io mamantatra inona ny zava-dratsy fanaonito am'ty tany ty dia miara am'izany ianao amany mpamoton'andriamanitra anao mazaraka andriamanitra anao arovany ianao tsy mivolony ratsy fa ianao koa manaiky hiala amin'ny ratsy dia aza ho isan'le olona ny olon'olona kizy zao zao tsy mafantatra an'izany inona paster zany ny olon'olona s'isoler tika zany rakizy azone teny gasy s'isoler aiza apostrophe isoler tsy miaraka amin'izanizy antsony satria efa kristianina be mivavana onzo manao hoe satria kristianina dia ahoana zany torinao filazantsara izany torinao filazantsara sa ianao tsy hitory nefa ianao manaiky ho fa volombeniny tompo dia ahoana fomba izy ronao ho fa volombeniny tompo nefa ianao ao miala ny olona mandositra ny olona miataka amin'ity tontolona mety amin'ny tompo antsika ity tondreko le hoe zao tontolo zao a le cosmos zany milazain'io ity misy atsika ity fa ao amin'ny cosmos misy atsika io misy ratsy ao miainy nareo any an-trano any mahazatra antsika kristianina mahazatra ny mpiaino radio na télévision dia hoe misy hirany zao tontolo zao fa misy hirany fiarana ny tompo sokafo teny baibolinao asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo
matahotra anao fa amarana sady ay asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo indiny fa valo ambin'ny folo valo amroapolo azafady 28 fa ny tompo no ivelomantsika izy zany zay nataoko zay a fa ny tompo no ivelomantsika sy etsiketsehatsika ry iainantsika araka nataony mpanao tonkira sasany teo aminareo hoe fa terany koa isika rehefa nao amarinina any amin'ny tantarany filazantsara satria misy tantara no namboatanandreo dia tsy mpihirany am-piangonana koa nolazain'ny apôstôly Paoly io donc tsy hira evangelika zany nolazain'io araka filazanareo azy fa hira taony io la ivelan'ny fiangonanao hanahitany zany tonkira zany tiako hiaviana aminao dia hoe aza dia tena excentrika be anao a rehefa miainghira dia kizy antanio zany ko raha mbola misy nametra azy na mbola misy fotoana namerako azy hoe tsy mahazo ravela tsy mahazo tetelela fa misy devolo reny fa mampianatra azy fotsiny aho hoe misy tonkira tsy mampianatra ny tsara hoe tsy raisinao nao manatsaina nao okolany hoe tompo ny fanany mafantatra hoe zany hira zany kosa aloha dia tena tsy manhira jery maragosy zany dia manahirana mihitsy miaino azy hoy ianao dia tsy mandray ianao tsy misy fefy zany apetraka ao anelanelany eo hoe hatreto a hira fiderana tompo dia hatreto a hira tsy fiderana tompo fa nomeny tompo taneta reny misy olona tena ny fanany tompo mihitsy mampiteny an'ireny na tsy kristianina azy reny antaneny ry mpamonikirareo lazay ny sasany lazainareo fa hoe nazo rongony izy tamin'ny fotoanale namorona ny tonikira dia devolo zany nanome saina azy tao namorona tonikira nefa iray ny hira rehefa avy eo mitsinjaka ianao ampisinjanisa zany ianao zany azafady a fa ny tonikira mahita zany amin'ny mpiaramonina amin'ny fotoana zay ianona reny hira reny a mety sokafa ny tompo amin'ireny hira reny na tsy hira fivavahana azy ny sain'ela eritreritra hoe tena koa ty volabenao io tsy tondranao hoany mozole dia zany hoe dia hira kristiana misy kristiana be zany isan'ny hira zany ny olona manananana volo io rehefa mampianatra anao zany mianatra ianao zany hoe taneko ny volony ela tsy azokinana be ohatry zany e fa niavanao hitondranao hoany mozole dia mampianatra anao hanelanja ny fihavanana amin'ny olona na tsy misy resaka kristiana atao anatiny tao ka sady olona manao sovalina manosy zato rehefa mahatonga nahazo fiarovanaandriamanitra dia misy reo arofy reto tsy sovalina nosy zato ianao ohatra inao za sovalina nosy zato tsy mahita efa tsy anoloana zao moa tsisy tsy dia zavatra tsy zao dia bandoliera filazanjareo azy sakana ny maso misy ovaly tsy jerijereny tsisiny any so mivily makany tsy mahita anazy eo anoloana eo fa kristianina ianao nomeny tompony fahalalana nomeny tompony saina dia mamantatra ny zavatra rehetra fantaro ny zavatra rehetra dia zay tsara tazominy ny tompo miaro ny tompo mitahiny fa ianao manana raikitra amin'izany fijoroanao vaovolombelony zany a mba hahafanao mitory ny filazantsara ary ito zany ampahasahina hoy ny apôstôly Paoly amin'ny kategorian'ny olona rehetra fa tsy mitovy ianao dolo koa ny olona rehetra efa neraserana hoe misy olona mbola tena tsy miraraha ny fivavahana mihitsy fa mila mitory filazantsara amin'ny olo ianao dia manana aprosy ianao zany ahafanao resaka amin'io mety mpanao baolina zay rany vo resaka eo a mety mpanao dôny a mety mpanao karatra mety obihira koa reny tena sampetony filazantsara hoe ny sasany le mpihira reny fa za manana mpira be lehibe ato am-piangonana dia raha mba resy lavatra ho tompo izy mahazo nytanisy na hoe zanakiny izikivakady fotsireta mpihira dia reny mpihira eny amin'ny tele reny dia ilazainao dia fa avy tato zany izy nahazo tanety
taniketra pira falimony izy tato de raha hoe izy lasa hira ary amin'ny télé de tato zany izy nanao hira fédéral de karaha izy nanao hira tsy mariny zany de fa nanotompony meny azy tato iny mety io mihira io de eno eny tonikirany enika reny Andriamanitra fitiavany amin'ny hira sy mba zavy reny tsy tato am-piangona tena nanapahiny ary izy manao azy nefa mitondra mampisaina ny olona momba an'Andriamanitra de mahay monina sy mitovy firazatsara eto amin'ity zao tontolo miatrany tokoantsika ity zany sika ova volombelon'ny tombo ahirahana maketo sika ao anatin'izany hiraka mpanaovonantsika zany mitahiritsika izy miaratsika amiratsy izy fa isika mandeha amin'ny fahasahina mitory zany firazatsara ny Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra zany amaranako de ny afatroan'ny ankizy fananterako ny zavatra lazaiko maly zao ny fomba ilazako azy ato voasoratra zany so mietretrena hoe tsy jery paster mpitsanganana io zany vaikiko mihitsy de izy riestike ianao nataoko nareo nataoko exemple okoatr'izay afaka mandray zay tandifina azy izy aby zany izy tike ataontsika zany pira taniketsa ny haikanto 3 reo zany estiketsika estike pira taniketsa haikanto 3 estike dolo reo de ty vavaka nataony Jesosy atao amin'izareo toko fafito ambin'ny folo ty manoloana n'izany fangatany amin'Andriamanitra zany hoe tsy ho eto am'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto no eto am'izao tontolo zao raha imasinao tehirizo reo amin'ny anaranao mba ho iray tahaka ny maha iray atsika zany le fototry ny vavaka amin'izao toka fito ambin'ny folo mba ho iray nandre aho ary mahafantatra ao anaty sampanao fa nipatsipaka toy ny valalakamy nareo reko izy tsy mahay mialaka nanao fotoana manontolo adiny raisy sasantsika maly fa itia ampidiriko manko anatin'ny jaona toko fito ambin'ny folo nareo aza manao zay ampalahelo any Jesosy nagnataka tamin'ny ray hoe ray eo de izy eo ko iray tahaka ny maha iray atsika raha misy zavatra tsy fanarahanao namana ao anatin'le sambana maiztikehana reo ao fanatona de miresaka tao tadiavina zay ampiray atsika raha misy olona hitanao da tena manao fihetsika tsy ampiray ananao mihitsy anaran'izy de mba tsy ampalahelo ny fanan'Andriamanitra nareo mizay fa ho tanterako aminareo fifaliany Jesosy Kristy fa tsara nyzao toka fito ambin'ny folo fakitsika teo ho tanterako aminareo fifaliany Jesosy Kristy satria manaiky tandriny zany fanany fampiraisana ao ambany fitehirizana sy fiarovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra zany anareo zanako izy voninahitry ny tompo amen.